sekoly moa dia manana ny filamatra hoe fifampifehezana sy zotombo. Dia mandalo manaraka azy eo zany ao aorinan'ny faneva zany ny commandant d'ensemble mitarika ny inspecteur de police, zany hoe ny mpiofanao inspecteur de police zany dia ny officier de police Rakoto Malala Simon. Ny mpiofana ny inspecteur de police moa zany dia miofana manokana any Antsirabe ary andiany fa 7 ihany koa. Ary dia mandalo rehefa avy eo moa zany fa amin'izao fotoana izao moa dia hitatsika amin'ny sary zao ny mpiofana ho inspecteur de police. Ahitana vehivavy na ny andiany voalohany nandalo na ity atretsika ity ahoana indray amin'izay. Mazava ho azy moa zany fa ny polisy dia miambavy izany hoe tsy maintsy misy vehivavy ao anatin'ny polisy pirenena ary tsy maintsy mandalo sekoly avokoa ireo mpiofana ho polisy rehetra. Hitatsika manaraka eto moa zany zao ny mpiofana ho agent de police na ny agent de police zany zay mbola any Antsirabe ihany koa misy azy ka ny agent de police moa zany dia hitatsika mandalo amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ny antsoina hoe compagnie féminine de la police nationale izay tsy maintsy handalo amin'ny fotoana mampety azy ary mino fa andrasa ny rehetra tokoa ny amin'izay. Fa ahoana moa ny amin'ny fitantanana ny polisy amin'ny ankapobeny? Ny fitantanana ny polisy ankapobeny moa zany dia eo ambanin'ny fiahin'ny direction générale de la police nationale, zany hoe ny tale général miandraikitra ny police nationale moa amin'izao fotoana izao dia ny contrôleur général Rakotondratsima Désiré Johnson. Mandalo moa zany ny direction générale de police nationale mazava ho azy zay tazatsika manangasanga anyarina any ry zareo. Ny commandant d'ensemble izay mitondra police nationale amin'ity matso ity zany dia ny commissaire Rakoto Malala François. Ny direction générale de la police nationale moa zany dia mitondra ny teny filamatra hoe lalàna, filaminana ary fahamendrehana. Dia eo moa zany zao ny mandalo manaraka azy eo ny brigade féminine na reo vondrona manokana ao anatin'ny vehivavy polisy pirenena izay mandalo manoloana atsika. Karak'izay nambarako moa dia andrasa ny mamasana fatratra izao fandalova ny vehivavy polisy izao satria toy ny isan-taona dia miavaka tokoa izy miravavy avy rehefa mandalo amin'ny matso tahaka izao. Ny mampiavaka ny tamin'ity moa dia satria ny 20 taona ny foloalindahy no marina ka tafiditra amin'izany ny polisy pirenena. Ny commandant de compagnie mitarika ny ireo vehivavy izay manao matso amin'ity dia ny officier de police Rakoto Arivelo Nathalie zany. Tsara manamarika fa ny vehivavy polisy moa na brigade féminine dia natao manokana iandraikitra ny fifamoivoizana ety amin'ny tanan-dehibe. Profo zany dia ahitana vehivavy polisy foana ombenombeny eto Antananarivo renivohitra eo amin'ny fandaminana izay fifamoivoizana izay. Hitatsika manaraka mandalo eto moa ny compagnie FMIPN na ny force mobile d'intervention de la police nationale izany zay eny Antanimora no misy azy. Io moa le hoe araka ny fahafantarany be sy ny maro azy dia hoe ny FIPA. Ny commandant de compagnie mitondra ny FMIPN amin'ity zany dia ny officier de police Razafindrakoto Patrick. Ary dia manaraka anazy eo moa zany ho hitantsika amin'ny sary rehefa avy eo ny mpitondra ny fanevana zany FMIPN izany. Tsara ny manamarika fa
ny FMIPN zany a na ny FIP dia hery manokana anisany hoe hery vonjitaitra eo anivon'ny polisy pirenena ary a manerana ny Madagasikara no misy ny FMIPN isaky ny renivohim-paritany zany. Karazana unité